Rehefa tsy nahenona teny kosa nandritra izay fotoana natongavan'ny filoha teo aloha Marc-Ravalomanana izay nivondrona Mapara namosaka ny hevin'izy ireo nambaran-dramatorolo Lanto Rakotomanga moa fa tsy mametraka olana amin'ny fahatongavana na tsy an'ity filoha teo aloha ity nivondrona Mapara. Tsy manana olana amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc-Ravalomanana ny Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina hoy Ramatoa Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka boribory tamin'ny faharoa nambaran'ity solombavam-bahoaka ity fa manjavozavo momba ny fidiran'ny filoha teo aloha Marc-Ravalomanana an-tanindrazana. Ny Mapara manokana zany dia tsy manana olana na amin'ny fahatongavan'ny Andriamatoa Marc-Ravalomanana na tsy fahatongavany fa kosany hafa ihany raha ohatra ka fanjavozavo zany hoe nafantatra ve ny fitondram-panjakana tsy nafantatra ve ny fitondram-panjakana fa raha ohatra ka tsy nafantatra ny fitondram-panjakana dia mampitahotra ihany raha ny territoire malagasy misy olona miditra izy ange Andriamatoa Marc-Ravalomanana ny niseho na ahitana anazy hoe tonga fa raha sanatria zany izy tsy niseho na misy olona koa nefa niaraka taminy fantatritsika zany Afrika zany fa dia mitondra aretina izay mampatahotra n'izao tontolo izao dia mampalahelo mampatahotra zany raha ohatra ka tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana tsy voafehan'ny tompon'andraikitra izany territoire sisy tany malagasy zany ka zay ny anay zany no hevitra Mapara zay tsy manana olana efa misy fitondrana mijoro zao dia izy ny tompon'andraikitra voalohany zany amin'ny fahatongavany zany Andriamatoa Marc-Ravalomanana zany fa ny Mapara zany dia miteny fotsiny hoe ohatry ny manao sarinady ihany ry zareo momba ny fanambarana nataon'ny vondrona politika TIM ny andray ny toeran'ny mpanohitra dia nilaza Ramatoa Lanto Rakotomanga fa efa hatramin'ny aim-boalohany no tokony efa naka izay toeran'izay mpiaradia amin'Andriamatoa Marc-Ravalomanana. Efa fantatra ihany iny satria ny antony nanohanany zareo ny fitondrana ankehitriny ny antony natonga an'ireny fanambarana hoe miaro ny safidim-bahoaka reny dia misy tambony foana hoe zay ny mampalahelo hoe ny hevitrako ve dia ho voavidina tambony sa ho soloana tambony fa raha ny hevitra koa no ho ajoro dia efa tokony efa ohatr'izao hatramin'ny satria ohatrany hoe fiarahana tsy vokatry ny fo zany ny nerahan'ny TIM tamin'ny fitondrana ankehitriny dia ohatr'izany koa ny HVM nisy ireo HVM izay hita fa tsy mety hoe tsy voavidim-bola angambany no niditra HVM fa misy chantage foana nataon'ny fitondram-panjakana mialatsiny amin'ny teny zany dia zao zareo vao tonga saina fa enga ny eo ka hijoro amin'ny heviny daholo ny mpanao politika rehetrarehetra fa tsy tokony tombotsoany irery no jerena fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy tombotsoan'ireo olona ny fidy azy zay zany no tokony ho jerena. Momba ny feo mandeha amin'ny signe fifidianana tsy fampatokisana eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia laza Ramatoa Lanto Rakotomanga fa nanomboka tamin'ny fametrahana amin'ny Prime Ministra dia efa nisy ny fanjikana lalam-pandrenana ny solombavam-bahoaka amin'ny boribory tamin'ny faharoa izay natsiaro ny fianakaviana ny Arambona vokatry ny trano teo anivon'ny fokontany Ankadinandriana la Haute-Ville ny talatalasa teo ary nanotra fanampiana ho azy ireo. Hoe tompon'andraikitra voalohany tenako amin'ity boribory tany faharoa ity dia tsy hainay no mipetraka fotsiny amin'izao voina mahazo ny fianakaviana anankiroa zao ary indrindrandrindra amin'izao hoe akatoko ny fidiran'ny mpianatra zao dia tonga zany ny tenako miaraka amin'ny mpiara-miasa nanolotra izay voatsirambony tanana vary, menaka, kahie, stylo, savony, lamba, firakotra sy akanjo zany zay no noentinay dia nisy ihany koa ny enveloppe zany namena n'ilay tokantrano anankiroa ka zay moa tsy hoe vitan'izay ilay izy fa ezak'izay satria araka ny teniny zareo teo fangatahany dia tsy manana trano elofany izy zao nefa ny amintsika miara-mafantatra fa hoe ao anaty akatoko ny orana zao dia ezak'izay hitondra an'izay zany rehefa aveo fa dia tokony ho apetraka zany zay hoe fifanampiana amin'ny samy malagasy tokantrano roa tratra ny trano mahay avokoa ny entana tamin'ny tokantrano roa ireo saingy tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy.